Mampiavaka ny fandraisana anjarany Accès Bank amin'ny salon de l'entrepreneuriat ty dia misy fifaninanana karakaraina ao anatin'io. Dia izay mpandraisa amin'ilay fifaninanana io ovatsian'ny Accès Bank vola 25 millions d'ariary eo no azon'ilay mpandresy. Ny 20 millions d'ariary omenana azy famatsim-bola atao 0%, ny 5 millions d'ariary tonga dia ho an'ilay mpandresy tsy miverina. Izay mampiavaka anazy. Mampiseho an'ilay tanora hoe misy banky afaka mamatsy volan'zareo, izay angamba voalohany indrindra. Rehefa hitan'zareo mantsy hoe reto misy olona afaka manohana dia afaka koa izy mandeha mirotsaka tsehatra manitatra an'izay zavatra izay. Izay indrindra ny antony hoe mamatsy volan'ilay mpandresy izay amin'ilay fifaninanana ahitan'zareo sahady hoe aiza ny Accès Bank, plasin'ny Accès Bank. Manao kosa ny carte ny Accès Bank ny Madagasikara. Amin'izao tsika miteny izao efa misy 420 zao ny agencen'ny Accès Bank. Ao anatin'ity taona ity izay mieritreritra ny hitatra amina faritra maro hafa koa. Izany hoe tsy mitsara izay manitatra mba ho feno anay zany hoe eto Madagasikara. Ilay anarana angamba dia andraikitra. Nourso Andriamanitra Fitsan, responsable vente et relations clientèle PME.